Lafomba vao hafa mampitaraina ny maro ny fahatarany ny famohan'entana sy ny fikarakarana taratasy eny anivo ny faditseranana manerana nosy amin'izao fotoana izao. Laza ny anova ny fomba fiasa ao anatin'izay amin'ireo faditseranan'ireo ny tompon'andraikitra ankehitriny ka miisa 4 ny tetikasa ho tanterahana ao anatin'izay ny larana Efson. Ny fahatarany ny fomba fiasa eny amin'ireo faditseranana no isan'ny hiamam-poloana sy mampikatso ary tsy mampandeha izany. Fahatarana izay misy fiantraikany betsaka amin'ny fampidiram-bola eto amin'ny firenena. Misy araka izany ny asa fanavaozana ataony amin'ny faditseranana malagasy izay fiaraha-miasa ny faditseranana eo anivony ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola sy ny fandaharana asa ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana eto Antananarivo. Ny governemanta amerikanina amin'ny alalan'ny tetikasa sampandrara amerikanina misana ny fampandrosoana iraisam-pirenena. Tetikasa maro no efa iaraha-miasa miaraka amin'ireo mpamatsy vola raha ny fanazavana. Ny tena zava-dehibe hiavaka amin'ny tirain'ny toraka aty dia fahafahana mijery ireo opération aérien rehetrarehetra. Anatin'izay ny entana miditra izay mandalo expressiste, anatin'izay ny e-commerce, anatin'izay koa ny fanaovana profiling ny olona mety ho à risque rehefa passager sy ny entana mety ho à risque à l'import comme à l'export. Zava-dehibe ireo satria ny fametrahana ny analyse de risque amin'ny cargo aérien, izany hoe ny entana miditra avy amin'ny avion dia mila famatorana satria mila avoaka entana matoa ny olona ray mandefa entana par voie aérien dia ilaina maika iny dia mila amoraina. Izay fanamorana izay nefa tsy anala koa ny fametrahana ny contrôle izay tokony apetraka dia reto fanampiana rehetra zany ahafahana mametraka outil na fitaovana ahafahana migerer ireo expressiste sy ny e-commerce, ahafahana mijery ireo mahazo ny liste ny passager, ahafahana manao analyse de risque amin'ny passager, dia ahafahana koa ankoatran'izay migerer ny décision rehetrarehetra ty amin'ny douane dia ho digitalisena daholo na ny olona. Tetikasa maritra roa taona ity tetikasa ity ary anatsara ny fahaiza-manao sy fangararany ny rafi-pitantanana ny faditseranana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny tetikasa izay manampy ihany koa ny faditseranana amin'ny fanatanterahana ny paikady stratégique ho an'ny fanavaozana amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny fampahafantarana ny fenitra sy ny fanatsarana ny fizotra ny asa eny amin'ny faditseranana. Androany no natomboka tamin'ny fomba ofisialy teny Ivato ny fanombohana ny tetikasa, niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra isantsokaziny sy ireo mpiara-miombonantoka.